Faliko no milaza amintsika fa efa ela no niandrasana ny Ambato-Bevoka fa ho teraka ihany izy zany ty rahampitso. Zava-dehibe tokoa ny atao hoe etaeta ny vahoaka malagasy sy eritreritra hiaino izay tatitra izay kanefa dia niarahantsika nalala fa voasakana foana zany tamin'ny fotoana rehetra izay nieritreretana anaovana an'izany. Zay no teneniko ho teraka ihany ny Ambato-Bevoka rahampitso ary dia zava-dehibe tokoa ary efa nambara foana moa ny hoe ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara dia tsy de mitovy loatra amin'ny fomba fiasan'ny namana hafa fa manana fomba fijery izay atao hoe tena manakaiky vahoaka zay ary indrindrindrindra ihany koa mijery ny mahasoa ny firenena sy ny vahoaka rehetrarehetra ao anatiny. Ka izany no antony ijoronay solombavam-bahoaka namana sasany na tsy avy eto amin'ny Antananarivo renivohitra ary misy avy any amin'ny faritra ireo ary misy koa ny avy aty amin'ny manodidina ny Antananarivo na ny amin'ny périphérie hifanotronao zahay rahampitso satria zava-dehibe hoy le zavatra ho lazaina arak'le tatitra zay satria hoeninareo daholo ny zavatra marina rehetrarehetra ary hoeninareo daholo ny zavatra mety hoe mahasoa an'ity fireneny ity na tsy mahasoa an'ity fireneny ity koa ary dia zay no hanetanako ny atao hoe vahoaka malagasy tsy vaky volo indrindra itsika ao Avaradrano zay atsiany tena sarotiny amin'izany hoe fahalalana ny zavatra misy amin'ny firenena zany ary nareo koa no manontany foana hoe tenenanay député inona marina ny zavatra tena misy amin'izao fotoana zao inona ny zavatra marina ary inona ny zavatra mety mba hahafahanay mandray anjara mihitsy amin'ny atao hoe fanavotana an'ity fireneny ity ka manentana anareo ho avy rahampitso araka lefa nitenen'ny député namana tato vomaraina vavahady dia eo ihany koa no ataoko asiako fanamariana kely hoe efa nahazo alalana tsika zany hanao an'io tatitra io rahampitso tsy isy tsony atao hoe fanakatsakanana na koa hoe mety mampatahotra anareo amin'ny sao de voasambotra zay na sao de isy an'izao tsy isy zay satria matoa no amela lalana dia arak'le fahazahoan-dalana zay de malalaka daholo ny zavatra ataontsika malalaka ny zavatra lalana ho alehantsika indrindraindrindra dia tena hoe tatitra no atao fa tsy sanatria fanonganam-panjakana satria zay foana nyresaka mandeha hoe rehefa amorolo reo député reo dia hanonga-panjakana sanatriavana tsy tompoko ary ho ampisehoanay anareo zay rahampitso fa tena hoe jany député time zany dia tena modely eto amin'ny tany sy firenena ary indrindraindrindra vahoaka zay ho avy eny koa dia vahoaka tena arak'le lazaina hoe vahoaka endry satria vahoaka malagasy vahoaka endry fa rehefa ataonareo maditra izy dia maditra fa endry ny vahoaka malagasy hatreto dia misaotra antsika rehetrarehetra zany.